eo amin'izay taranja rugby izay hatrany dia tonga marobe ireo filiovana namaly ny antsony fikambanana FM2TR omaly tolakandro tetsy andrefana Ambojanahary ampitambatra sy hampiavana any rehetra anatin'ny tontolon'ny taranja baolina lavalava moa no lahadinika nandritra ity fionana ity. Tonga marobe ireo filiovana sy mpitantana ary mpitiny taranja baolina lavalava namaly ny antson'ny fikambanana FM2TR omaly tolakandro tetsy amin'ny 3 frera andrefana Ambojanahary dinidinika hatongavana ny fihavanana maharitra ao anatin'ny tontolo ny taranja baolina lavalava ny tanjona hoy Andriamatoa Rija Randenarsoa. Andro moa zany ny fotoana fanomezana nreto mpakafia sy club solitenan'ny fileovana tsirairay eto Antananarivo renivohitra dia namasan'ireo club izay FM2TR. Zavatra ho ataonay tandroany moa zany dia voalohany misy ny fotoam-pifafana izay arahanay kambana miaraka amin'reto club eto Antananarivo renivohitra eto. Faharoa manaraka an'izay misy ihany koa ny sosokevitra izay entina hanatsarana ito tontolo baolina lavalava ity izay hita fa nisy fikorontanana teto amintsika ka ankehitriny zany dia angataka sosokevitra ireo club izahay miaraka amin'ny solitenan'ny ministera androany ary ho avy eo koa moa zany solitenan'ny arbitre izay ataontsika hoe nisy fisarazana ihany koa teo aloha ka izay zany ny programa izay tanterahanay androany dia aorianan'izay moa misy ny fiarahana manana etaeta miaraka amin'reto club ireto. Manao ahoana ny atao hoe fahatongavan'ireo rafitra zany hoe ny fédération na ny section na ny ligue anisan'ny voasa ao anatin'ity zay aloha marina fa misy fampihavanana izay ho ataonay androany fa fampihavanana eo anivon'izay samy club zay aloha zany ny rafitra tsy maintsy ho arahanay hoe tokony hiala amin'le kabraraka izay efa nisy teo aloha tsika fa izao zany tsika hiezaka amin'izay hanatsara satria hitanareo fa mpitondra vaovao zao dia mila fiovana vaovao ihany koa zany eto anivon'ny tontolon'ny baolina lavalava inso manantena fa androsony tontolon'ny baolina lavalava ary zay nefa etaeta ny filohantsika ankehitriny fa tsy maintsy androsony sport eto Madagasikara ka androany aloha zany dia fampihavanana ho an'ireo club ary isy aorianan'izao fampihavanana zao tournoi izay hokarakarany FM2TR rugby ho ataonay zany miaraka amin'reto club rehetra fampihavanana mba tsy siny fizarazarana tsony hoe misy rugby ary amin'ny Kianjamaki misy rugby ary Tambeny fa horay zany rugby araraka ny rafitsika. Tonga nanome voninahitra ity hetsika ity ihany koa Andriamatoa Rafidimanana Désiré filoha nasionalin'ny TMAS no sady filoha amboninahitra ny FM2TR fampihavanana ny rehetra ny tanjona ho izy fa tsy fandravana rafitra. Raha ity taranja izay mamy vahoaka mamy be bakafena ity ny hosila sy alearaka tokoa izy ary raha mahatsapa antsika dia milatsaka milatsaka ihany ny voa Madagasikara ny tontolo rugby amin'izay fotoana izao izay efa tonga izay efa niakatra ambony be izao tena milatsaka dia mahatsapa ny tena zany manana ditsindraikitra amin'ny taranja rugby dia zao mandray andraikitra izao dia mampiona ny reto fileovana izay tratrantso azo lazaina hoe karazana hoe savaran'andy ihany ity fa mbola maro be moa zany ny tetiandro ataonay indrindrandrindra zany ny karazana ohatrany hoe hoentinay hitondranana tsara bika amin'izay fahafiaranana zay fa androany moa zany karazana savaran'andro ihany dia tonga hitanareo zao mamaly antso moa zany tonga maro be ka dia tanjonanay zany dia ny hoe iverenan'ny tontolon'ny rugby indray andeha araka amin'ny tokony izy indrindrandrindra fantsina izay rehetra tsy mety ary tolondra indrindrandrindra zay tonga ny anjara bika fanatsarana indray anatin'ny tontolon'ny rugby tonga ny sosokevitra indrindrandrindra an'Andriamatoa filoha-pirenena zay filohitantsika fa mitondra avo ny rugby zany satria izy tamin'ny fedezamita no champion d'Afrique amin'ny makidy Madagasikara zany hoe tonga izy hitondra vaovao izy indray hitondra vaovao indray izy amin'izao fotoana izao dia misy matoky izay fa ao anatin'ny programa zany anisan'ny fijerevana sport zany fa misy matoky izay fa atao izy tondra amin'ny fitondran'ny indray dia hitondra miahavavy kokoa indray mihatsaratsara kokoa indray amin'ny plasy makidy Madagasikara aty Afrika. Itoy araka izany ny dingana ho fampihavanana ny tolo fa dia ireo fileovana aloha no nanomboka izany.